Miarabantsika ny koreto-hoana rehetra tonga amin'ity fampianarana malagasy ity. Misy izy manohy ihany no miresaka aminareo ary ny sakafo no lohatenintsika androany. Andahoarintsika hanomboka e. Voalohany indrindra aloha dia antanitsika hoe inona no atao hoe sakafo. Ny sakafo dia zava-pihinana, izay zavatra rehetra azo hohanina dia izay ny atao hoe sakafo. Na voankazo io, na legioma io, na zava-maina io dia azontsika hohanina daholo ary izay no atao hoe sakafo. Faharoa, ny sakafo dia ho an'ny zava-maina, ho an'ny olombelona, ho an'ny biby na ny voninkazo. Ny fahatelo dia ny sakafo mahavelona. Tsy maintsy mihinana sakafo ireo zava-miaina ireo mba ho velona soamantsara. Ary fahaefatra, ny sakafo dia mahasalama. Izany hoe raha mihinana sakafo tsara ny zava-miaina, ny olona ohatra, dia salama tsara izy. Jerentsika amin'izay ara ny karazana sakafo. Ohatra hoe ny voankazo. Ny voankazo dia be karazany. Misy ny akondro, misy ny paoma, misy ny voaloboka, misy ny voasary sy ny sisa. Be karazany izy io indrindra aty Madagasikara. Karazana sakafo koa ny legioma. Legioma dia misy ny karaoty, misy ny ovy, misy ny laisoa, misy ny korzety. Be karazany ihany koa io ary tsara hohanina koa ny legioma. Be karazany ny sakafo e. Misy ny ovy, ny vary, ny mofo, ny paty. Betsaka ny sakafo hohanin'ny zava-miaina. Jerentsika koa izany hoe avaiza ny sakafo. Voalohany indrindra ny sakafo dia avy amin'ny zava-maniry. Ohatra izao hoe ny vary. Ny vary dia maniry any an-tsaha. Dia rehefa karakaraina io vary io dia manome an'ilay vary hohanintsika isan'andro ireny. Misy an'ilay vary fotsy, misy an'ilay vary mena ataontsika vary sosoa. Reny izao avy any amin'ny zava-maniry. Dia nefa ireny dia sakafo, foto-tsakafo koa amin'ny malagasy. Ohatra koa hoe ny voankazo, misy ohatra ny freau sy ny voaroihazo, dia ireo voankazo anankiroa ireo raha karakaraintsika tsara dia mahavita mofomamy tsika manao amin'ny alalan'ireo frezy sy voaroihazo ireo. Ny sakafo avy any amin'ny biby ihany koa. Ohatra izao hoe ny omby. Ny omby dia manome hena. Ny fihinantsika anazy ilay hen'omby na steak hozy izy tsika ao amin'ny teny vahiny. Na koa ohatra hoe ny omby manome ronono. Ronono ilay hosotrointsika isa-maraina ireny. Hitanareo na ilay hanaovantsika mofomamy ireny. Ireny izao dia avy any amin'ny biby. Dia sakafo. Ny foton'ny sakafon'ny malagasy izao no jerentsika. Malagasy fantatritsika izany fa tia mihinam-bary. Mihinam-bary ny gasy. Rehefa maraina, ny atoandro, ny hariva. Rehefa maraina ohatra dia mihinana vary amin'anana. Rehefa atoandro dia ilay misy vary sy laoka. Vary miaraka amin'ny saosisy sy miaraka amin'ny anana. Dia ny hariva ny gasy dia mihinana vary sosoa ihany koa. Mino fa tena ohatr'izany daholo tsika e. Misaotra anareo raha ny heno anay e. Ny angatahako izao dia mba manao an'ilay mofogasy nareo. Dia rehefa vita ilay mofogasy dia mba alainareo sary dia alefanareo aty aminay. Sa ahoana? Misaotra ary tompoko. Veloma.